Ramatoa Saint-Amo dia anisan'ny vaovao tao anatin'ny tambanjotra an-tserasera araka ny nambarany tsy teny ratsy intsony aho i Saint-A nilaza i Saint-A ny androany alahady fa tsy teny ratsy intsony aho nazavainy fa ny fitondrana rajoelina sy ny firongony no nahatonga azy ny teny ireny fomba fiteny ireny mbola no hamafisy ny fa nanabady sy nametavetany malagasy ny fitondrana teo aloha ka tsy maintsy nanao ireny fomba fiteny ireny izy ary ireny ho izy no hitany fa mety lasa 5 sorarivo zany ireny fomba fiteny ireny raha araka ny toky izay nomeny Ramatoa Saint-A mitaky fifidianana madio sy mangarahara ny antoko ARB handray anjara feno amin'ny fifidianana rehetra izay ho avy ny antoko Anjomara sy Rivobaovao raha ny nambarany ny filohany ity antoko politika ity mitaky fifidianana madio sy mangarahara nefa izy ireo ka hitondra ny heviny amin'ny fikoanan-dompirenena ankoatran'izay dia nilaza ihany koa ny antoko Anjomara sy Rivobaovao fa manohana ny fanjakana amin'izao fotoana izao saingy manara-maso ankaiky ny fomba fitantanana ny firenena nampahafantatra ny fanombohana ny fitoam-pikatrohana ara-politika na rentrée politika ny androany ny antoko ARB no sady nanatanteraka ny fifampiarabana tratran'ny taona 2024 Andriamatoa mpandrindra nasional ny antoko tiako Madagasikara na antoko ty mamodia anisan'ny nandray fitenenana tamin'ny fifampiarabana tratran'ny taona izay nataony ireo tima lahateny izay feno fanantenana lahateny izay tena feno ambompo ary feno fitiavan-tanindrazana feno fanentanana ihany koa ny lahateny izay nataony deha mo arantsika kely ny lahateny izay nataony nandritra ny izany fandraisany fitenenana izany Andriamatoa Flo mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Flo Marika Ravalomanana ianareo rehetra mpikambanao amin'ny bureau politique Andriamatoa sekretera jeneraly ianareo rehetra olom-bofidy misalotra ny andraikitra sy ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara ianareo rehetra solotena avy any amin'ny reg team, dis team, com team, fok team tonga manatrika eto ary ireo sampana velona atao amin'ny antoko jeune team, femme team isika rehetra manatrika toplasy tompivavy arabainy ianao nahatratra ny taom-baovao 2024 sy 2025 ry tiako Madagasikara ny taona vaovao dia mitondra andro vaovao ny andro vaovao ipoiran'ny finoana vaovao ny finoana vaovao mamelona herim-po vaovao ary ny herim-po vaovao hitsirino ny fanantenana vaovao amadika pejy tokoa isika eny amadika pejy kanefa ny tantara tsy fanadino motsaronao va ireo taona maro tany anefitra nizahana toetranao motsaronao va ireo fijaliana sy fanampenambava motsaronao va ireo fandrabirabiana sy fanambaniana taona ny fahazavana tokoa izao ka saiko no miteny aminao androany ry tiako Madagasikara hoe sambatra ianao satria ory nefa tsy nivadika sambatra ianao satria lavo nefa nijoro sambatra ianao satria kivy nefa nino ary sambatra ianao satria ianao lay hery tsy toaina ary tsy azo fefena ary ny tantara koa dia mamaritra fa raha mbola misy manitsakitsaka ny rariny mijoro ny tiako Madagasikara raha misy mivady belirano amin'ny vahoaka mijoro ny tiako Madagasikara raha misy manala ny hoavin'ireo tanora mijoro ny tiako Madagasikara ary raha misy manao tsinotsinona ny firenena mijoro ny tiako Madagasikara ny vehivavy tima ny tanora tima satria isika no antoko ny fiainana isika no antoko ny finoana isika no antoko ny fo koa raha mbola misy fo mitempo ao amin'ny antoko tiako Madagasikara dia tsy ho very ny firenena manatrika eto androany dia fo roa alina no miara-mitempo ho iray eto ao anefa dia tsy miteny amin'ny anaran'ireo zay manana ny karatry ny antoko ihany fa miteny amin'ireo fanahy rehetra zay mbola mino ianao lay tima ianao lay tsy afaka namonjy an'ity fotoanandroany manomana ny tatabary any antsaha mamelona ny malagasy rehetra ianao lay tima
ianao lay renim-pianakaviana manao raha ao an-trano reraka nefa mijoro tiany ankonanao ary maniry ho avy tsara ho an'ny taranakao ianao lay tim ianao lay tanora no heverina famona sy marenina ary jamba nefa manomana ny hoavin'ny firenena ao anatinao ary maninditra sahady ny tananao hitakatra ny ampitso ianao lay tim ianao lay raim-pianakaviana tsy misasatry ny mamelona ny ankonanao mijoro tsy mety kivy satria manantena maraina vaovao ianao lay tim. Toi, la jeunesse malgache, parti faire tes études et travailler à l'étranger, mais qui garde le pays dans ton cœur, tu es le team. Anarô jiaby tsy misy mpiraharaha, tsy misy mpizaha. Fotony tsy mahay magnano raha tsy metimety, anarô ndraiky team io e. Tsika iaby rolahy, mitanjaky fanantenà io satria heveritsika fa io ro lova soa bibiky. Tsika lahy team io. Antsika aby magnankina fanantenana amin'ampiso fa tsa ho antsika koa io fa ho an'ny taranaka faramandimby ho an'ny kilonga agnao dia team ho anao ry aho izay mahasapa fa mila anao ny firenena ary mahafantasy fa ny beko mpanahinao dia miteny aminao hoe avotony tanindrazana team hanao mihoasanahy koa no za team izy team iha team tsika jiaby donc team ka zao ny afatra ho anao ao anatin'le tononkira no afatra ka sahi andeha iaradi azaka anosa fa avy raha valy manana no hitondratsika mandresy ny toromarika finoana fanantenana fahamarinana izay no filamatra ary malagasy aza matahotra fa ho avy aminao lay tany vaovao zay manatsofina ety miaina aoka izy iainy zay ambarany fanahy aminy eto ampamaranana dia mirary tao mbaovao tsambatra ho atsika mianakavy ho anao ho an'ny antoko ary ho an'ny firenena izao ny fotoana the time is now sahia manao dingana lehibe misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Namaly ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina IPANAOKANTO BIGMJ nanehony alahelony amin'ny fomba fiasany ministera ny serasera sy ny kolotsaina eto Madagasikara IPANAOKANTO BIGMJ raha ny fanazavany dia nahazo tsikera sy hafatra voalaza fa avy amin'ny ministera izy momba ny rakitsara izay navoakany amin'ny ilay hira mitondra ny lohateny hoe aminahy nanona ny fony ity IPANAOKANTO malagasy ity izany firesahana momba azy izany ary nahatsiaro tena ho misy fiangarana eo amin'ny fampiharana lalàna momba ny kolotsaina eto Madagasikara tenany nilaza ihany koa izy tao anatin'ny pejiny hoe mifona izahay fa diso angambary naly Abdallah sy Rizoliska ary Kalangita no mety amin'ny kolotsainareo sy ny zavatra mihenga antambajotra tserasera ireny io moa anisan'ny hafatra izay nambarany ity IPANAOKANTO ity raha namaly ny tsikera momba azy izy ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara ity sarany ramatoa FANIRISOA ERNAIVO ity sy ny profesora Jonara Tsimbazafy ity sary ity moa dia fionana teo amin'ny ministry ny fitsarana FANIRISOA ERNAIVO sy ny profesora Jonara Tsimbazafy niresaka mahakasika ny sazy mafy tokony ho ampaharina ho an'ny ireo mpanondrana antsokosoko ny harem-pirenena na teratany malagasy io na teratany vahiny zay ihany koa no namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiatiny sesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy